Faly mitsidika nytokantrantsika tsirairay avy manaraka an'ity fandarana Doria ty. Satria efa tonga amin'ny fotoana fanomezana atsika. Ny Doria anarana andramina, androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'le hoe dorony rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozana atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 7 taona sy 9 bolana zay nanarahantsika an'ity fandarana ity. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Ary ny adresiny dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana. Afatsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara. Atombohy, aoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM afatsika misitraka an'izany fandarana izany. Ao amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra marobokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana zay hita fanahy tsara. Ialoavatsika n'ilay zanam-pandarana. Teny maeva leroa. Lay teny maeva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonomby malandy. Eo anareo manaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga. Tany teran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo. Zay matory vokony. Ndaotsika ampionjo. Fa zaka tao tsy enara. Ny mibana zanam-pandarana dia fakasitrana ny fandarana. Fanamariana raha misy dia miampy an'ilay teny fankahirezana. Fa mba ho fankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tononiko anareo sy ny toerana ny avinareo. Dominika, io longonay sady tianay ao amin'ny complexe sportif ao. Babany Donera, io fokotany Akamotra, Tanambaonoro, commune rurale Mbalabe Mbefanjava, district Mahajanga 2. Félix Nosbe, commune rurale ny Ankaboka. Misy Nosbe koa ma Ankaboka te. Zamansila, fokotany Beantsiva, secteur Ankourosy, commune Katsepy, district Mitsinjo. Justin, io longo maventy Amabibao. Roland, Morarano, fokotany Tanamifafy, Ambalakida, district Mahajanga 2. En place de Baban Claudine, Bonamar, commune rurale Bonamar, district Mahajanga 2. Zay nareo nandefa SMS taty amiko ankasitrahako. Na tsy nandefa koa raha fa manaraka an'ity fandarana ty tena ankasitrahako tanteraka. Fanamariana dia zao. Iarahantsika malala fa milaza miara mahita aminareo ity ny Doria farany amin'ity taona 324 ity. Ity zany ny zoma ionantsika farany amin'ny taona 324. Any amin'ny 20 janvier taona 424 ndray sika zany no miaina zay vao miona eto atsika zany. Fa mbola anao adidy kely Imanovojery. Za mangataka aminareo mpiaino mba andiniako tena izy ty fa aza ataonareo hoe inona. Satria efa 7 taona sy 9 bolana no niarahantsika teto tamin'ity fandarana Doria ity dia mangataka zany SMS. Hitako fa lafo le SMS fa izao fotsiny mba angatahako aminareo. Toizo fa mety raha mety aminao na atsarao fa tsy ampy raha ohatra ka hitanao fa mbola tsy ampy le izy. 032 44 759 83. Toizo fa mety na atsarao fa tsy ampy. 032 44 759 83. 034 84 759 82. Zany hoe le 759 eo ampovoany tsy miova. Fa raha 32 sy 44 dia miafara amin'ny 83. Raha 34 izy dia 84 miafara amin'ny 82. Tsy dia sarotra mitadidy azy. 032 44 759 83. 034 84 759 82. Zay indray mba fiangaviana, fitalaona angatahako aminareo zany. Entitsika manatsara azy amin'iny taona 424 iny. Teny fankahirezana hoentiko anareo dia izao. Teny fankahirezana amin'ny zoma farany amin'ity taona 324 ity zany. Samy maniry ho sambatra ny olombelona velona rehetra ambony ty tany ty.
ireto misy fomba vitsivitsy mba hatongavana amin'izany asambarana zany. Jereo ary farito tsara ny tanjona amin'ny fiainanao. Ataovy isan'andro dia ho tratranao zany. Manofisa zavatra tsara foana amin'ny fiainana, ahatonga anao avitrika isan'andro. Mahaiza mizara amin'ny fiainana, fa aza mamihana samy reriny mahasoa sy ny mahatsara zany. Efa matsiaro sambatra anao. Mamorona fety rehefa hitanao fahombiazana amin'ny fiainanao. Mianara zava-baovao hatrany amin'ny fiainana. Amin'izay mitombo ny traikefa nananao. Reseo ny rotorotom-piainana ary aza dino mivavaka amin'Andriamanitra. Aza esorina an-tsaina fa mandalo isika hito ambon'ity tany ity. Ka mieza mifanasoa, mieza mifanampy, mieza mifampihevitra, indrindra mieza mifanaja. Ireo aloha ny bie tsara hoentinao mipita amin'ny taona 424 iny. Koa dia Andriamanitra ny talaoko hitondra fahatsarana ho antsika rehetra iny taona vaovao iny. Ary raiso ho lesona amin'ny fiainanao ny lesoka zay navelan'ny 324 ary ny tanjona no ataovy tsara banjina. Fahasambarana amin'ny fiainana tsy tadiavina fa foronina ao anatintsika ao. Zay indray zany ny teny fankahirezana azoko zaranareo. Toetra amintsika dia sady fomba mifandarana raha teo. Averintsika tsahivina ilay loha hevitra narantsika farany teo mba hitoetra. Eto dia manamarina ary tena mbola averiko fa tsy miteny olona eto fa loha hevitra no entiko dia velabelariko. Fa na izany na zany raha misy manafitohina anao ny fomba entiko miteny azy dia fanaovako azafady sy alako tsiny sahady. 032 44 759 83 zany ny fandraisantsika raha misy tsy mifanandrify aminao zay voalazako eto. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Loha hevitra narantsika tamin'izay dia ny hoe kajim-piainana tosika ny fahavononana. Fahavononana no manavaka n'olombelona velona rehetra ambon'ity tany ity. Na izany aza tsy misy olona afaka mandova n'ity tany ity fa samy andeha ho vovoka jiaby, atsika jiaby ambony tany ity. Satria amin'ny fiainana misy farany raha jiaby. Araka an'ilay fiteny manao hoe tsy misy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty namela soa. Ka noho izany amin'ny fiainana aleo mandeha amin'ny rariny. Fa ny diso amin'ny fiainana tsy maharesy ny marina. Amin'ny fiainana aza devariana loatra amin'ny filana sy ny faharatsiana. Satria aza dino fa mbola misy fiainana any akoatra. Amin'ny fiainana raha toka mila filaminam-piainana, raha toka mila fiadanam-piainana ianao amin'ity fiaina mandalo ty dia ty misy kajim-piainana tsara atao. Io moa ilay antsoina vazaha hoe formule de la vie. Zany hoe tsikim-piainana ampitomboana fitiavana ary analana fankahalana no manome fiadana-tsaina sy fiadanam-panahy. Averiko indray mpandeha. Tsikim-piainana ampitomboana fitiavana ary analana fankahalana no miteraka fiadana-tsaina sy fiadanam-panahy. Amin'ny fiainana ny fanovana tena, fanovana toetra, fanovana fiainana no anisan'ny mampisandratra amin'ity fiainany mandalo ity. Amin'ny fiainana ny fanalahidin'ny fanovana dia tsy misy amintsika ity velany fa ao anatintsika olombelona tsirairay avy ao. Ny ao anatintsika no tena zava-dehibe hovaina amin'ity fiainana ity. Fa ny aty ivelany ane fonosana fotsiny. Na io le tsony vazaha hoe ambalazy cadeau fotsiny. Nefa indrisy fa ny ambalazy cadeau io no tena hifanotofany maro amin'izao. Tena hifanotofany maro. Ny tena loza dia izao. Na izy tenany aza dia voafitaka ny tenany. Satria fisehoana ivelany tena masaka ao an-tsainy. Raha mijery ny olona sasany mianjaika ianao dia voafitaka raha mamatatra ny trano hipetrahany. Satria tsy mifanahtsahana mihitsy ilay tranony sy ny fitafiny. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mifanipaka tahaka ny vavan'omby manoka. Ny iray miakavy, ny iray miakavanana. Azafady. Satria ny ambalazy cadeau tsara be
rapitaina ny ao anatiny, any ka lasa mamitaka ny ao anatiny. Ilaina ny fahendrena amin'ny fitondram-piainana, amin'ny fitondran-tena. Maro ny lalam-piainana ahitamba-olana fa ilaina fahendrena. Raha atao hoe sivy ny fiainana, ny 9-3 ane sivy, ny 5-4 ane sivy, ny 7-2 ane sivy, ny 8-1 ane sivy. Zany hoe maro ny lalam-piainana ahitamba-olana amin'ity fiainana iainantsika ty. Fa izay mety aminao ihany ny ataovy, fa tsy aza variana mijery ny amin'ny hafa. Fa ny fifanajana no miteraka fahombiazana amin'ny fiainana. Satria amin'ny fiainana ny olona tsirairay tsy maintsy mifanaja. Tsy midika zany fa maro mifamingavinga raha tsy mitovy fiainana, fa ny fiainana fianarana. Zany tenin'ny Taolo, dia aleo mifanaja. Am'izay dia samy mioty tsara ny fiainany. Fahendrena ny tena tsara indrindra hitondrana an'ity fiainana ty. Ahafahanao manova amin'ny fiainanao amin'ity fiainana ty dia tsy maintsy manana lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao ianao. Amin'ny fiainana, ny omaly io tsy hiverina intsony boana. Amin'ny fiainana, ny ampitso mbola tsy fantatra zay hoentiny. Amin'ny fiainana, ny androany ny tena fotoana tsara anaovan-javatra indrindra. Ary tena fanomezana tsara ho anao kararoty. Manomboka izao dia ataovy zay mahatsara amin'ny fiainanao, amin'ny fametrahana ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao. Amin'ny fiainana, mbola maro ny harena ankoatra ny vola mena, vola fotsy sy namany. Ohatra amin'izany ny fitiavana fianakaviana. Zay efa tratra ny aretina homamiadana ankehitriny io, fitiavana fianakaviana io. Tena ilaina fanasitranana eto anivon'ny fiarahamonina malagasy mihitsy. Ny atao hoe tsy manam-potoana eo amin'ny fiainana satria efa tsy mifampitsidika intsony. Tsy fisiany lahara-pahamehana eo amin'ny fiainana. Na misy aza ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana iainantsika zao, fa rehefa zavatra atao tsikelikely dia vita ihany ny farany. Fa noho ny fahaverezam-potoana be loatra tamin'ny fiainana, dia saika laim-panahy maro anao dingan-dava amin'ity fiainana ty, anika sarotra vao mahita zavatra. Lazaina fa sarotra amin'ny fiainana. Maro mikikika amin'ny fiainana fa hoe tena manahirana ty fiainana ankehitriny ty. Amin'ny fiainana, ny fifanampiana ny tena fomba tsara indrindra. Ahafahana misandratra amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana, raha afaka mandeha ianao, dia asivo-ampahany amin'izay fa ahafahanao mandeha zay mba ny andihizana. Amin'ny fiainana, raha afaka miteny ianao, asivo-ampahany amin'izay ahafahanao miteny zay ny mba irana. Feny de zao. Asivo fijery miabo foana eo amin'ny fiainana. Satria rehefa ao aminao ny fahavononana, dia ianao efa hita lalam-pahombiazana amin'ity fiainana ty zay. Zay le hoe kajim-piainana zay atosika amin'ny fahavononana. Amin'ny fiainana, tandremo sao de mifamadika. Tandremo sao de mifamadika. Tsy ny fahavononana no mitondra amin'ny tanjom-piainana, fa ny tanjom-piainana no tokony hanome sy hitondra amin'izany fahavononana zany. Amin'ny fiainana, tandremo fa ny isan-taonany tsirairay no mametra amin'ny fahavononana amin'ny zavatra atao eo amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana, ny ahafantaranao fa efa antitra ianao amin'ity fiaina mandalo ty. Fa nenenana ny tena mitana toerana lehibe indrindra ao amin'ny fiainanao. Efa tsy firy intsony ny fananana nofinofim-piainana eo amin'ny fiainana. Fehiny de zao. Ny tanjona eo amin'ny fiainana, tsy ny fananana fiainana ho tanteraka. Fa ny fananana fahavononana anatsara amin'ny fiainana hatrany. Ninona tranga misy eo amin'ny fiainanao. Ary amin'ny fiainana, tsy misy samy laza fa mahavita samy rery ny fahatsara-piainana. Fa ifandrombonana rehefa ny zavatra rehetra atao amin'ity fiainana ty, ahitanao fahatsara-piainana. Zay atao anatin'ny fahendrena sy fiheverana ary ny fifanajana. Tamin'izay moa tsika namarana an'le tantara, nisy tantara anankiray ny tantaraiko aminareo mba anehoana ny fitiavan-tena be loatra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Dia ny tantaraiko tamin'izay moa ny hoe nisy lozam-pifamoivoizana anankiray de nisy olona maty, de nisy olona naratra, de nisy olona naratra mafy nila fandidina mihitsy. Tamin'izay fotoana zay
dia nentin'le ray aman-dreniny tany amin'ny toeram-pitsaboana le zanany mila fandidiana aingana ary rehefa tonga tao amin'ny toeram-pitsaboana izy nanontany hoe aiza moa le mpandidy fa ty zanako ty mila fandidiana aingana dia ozy izy nytao amin'ny hôpitaly miandrasa kely aloha raha misefa mbola atsoina izy rehefa tonga le mpitsabo mpandidy zany tezitra be le ray aman-dreniny hoe mba mahafantatra ny asanao ve anao docteur am'zao ora zao ve anao vao miditra amin'ny toeram-piasana mba fantatrao ny abe ny ain'io zanako fa raha maninona io zanako tsy miala aminao docteur dia ozy izy le dokotera ao anatin'ny fahendrena miteny aminy zange fitaovana fotsiny fa Andriamanitra no manasitrana dia sitrana izy tsy aminao manko ny vesatra dia hainao no miteny na izanajano izy le dokotera mialatsiny am'le fahatarana fa raha velanao dia aloha fa tonga dia hanohy an'le asako aho izy mba tsy ho taraiky dia natao le asa noho ny fitahin'Andriamanitra dia sitrana somatsara le zanaka n'ilay olona vita somatsara le fandidiana rehefa vita zay mivoaka bloc opératoire le docteur no nanantona an'le ray aman-dreny hoe misaotra an'Andriamanitra atsika fa voadidy somatsara ny zanaka ao ary ao velona somatsara izy mora aminao no miteny na nisaotra raha mety saika tsy tadidiny dia rehefa lasa le dokotera maimaika aho izy le dokotera fa mbola misy zavatra manahirana anahy dia nanantona an'le mpanampin'le dokotera le rangahy hoe ono azafady ianao ohatra ny nanampy azy tamin'ny fandidiana io izy marina moa iny dokotera iny dia ozy izy le mpanampy azy iny dokotera farany tsara fanahy ato aminay tsara fanahy entina nehoana fanesoana an'le fahatsaram-panahin'le dokotera dia ozy izy le ramatoa ino tena farany tsara fanahy satria izy le natsotsika andidy any zanaka ao iny ene ka mbola anatin'ny fikarakarana ny zanany maty satria niaran-doza tamin'io zanaka ao fa ny azy maty fa ny anao moa zany io velona dia nanontany azy zay no hoe afaka mandidy ve anao docteur dia ozy izy hoe niany eny efa maty fa ny velona mbola diditsika mamelona azy dia iny izy nialatsiny taminao maimaika teo iny mbola andevina ny zanany izy ka nialatsiny taminao teo vo nangano ano ny masony teo vo hita taratra teny amin'ny endriny ny fanenenana an'le teny nomeny mahavesatra zay midika ho fitiavatena eo anivon'ny fiarahamonina fa noho ny farany dia zao ny teniko apitako amintsika rehetra aleo enjenombo masika toy zay enjeny eritreritra isaky nyzay mahita an'io zanany velona eo tsy maintsy atsaro ny zanaka dokotera maty ka noho izany mba asio fiheverana ihany asio fandiniana ihany asio fifanajana ihany rehefa mba miresaka man'olona loha hevitra hoentiko anareo fihavanana sa fahamarinana fanontaniana mila valy an'ireo amintsika mpiaino rehetra zany fihavanana sa fahamarinana zany zay mitovitovy amin'ny hoe ny tiana no atao sa ny tokony no atao ireo rehetra ireo ny devoir entomody ho antsika rehetra amin'ity taona 324 ity raha voavalitsika ireo entomody ireo dia azo antoka ny fahatsarany ny taona 424 ny tiana no atao sa ny tokony no atao fihavanana sa fahamarinana misy milaza any hoe any aminareo peno manino ma tsy maintsy misafidy fa nga moa tsy afaka miaraka zany hoe ny sasany raha nitranga fahita eo amin'ny fiainam-pirenena raha nitranga fahita eo amin'ny fiainam-bahoaka raha nitranga fahita eo amin'ny fiarahamonina dia tena foto-kevitra roa tena mifanindry tena foto-kevitra roa tena mifanohitra raha toka andraisana fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny amin'ny fiainana ny zavadrehetra dia misy lafy tsara misy lafy ratsiny tsy misy tsy manaiky ny fahatsaran'ny fihavanana amintsika malagasy fa manelingelona amin'ny mpanao ny lalan-dririnina ny fahamarinana satria tsy ahafahany manao ny tiany atao satria tsy mety amin'ny tokony atao anisany fitaovana ray fampiasa matetika amin'ny fihavanana anakonana ny fahamarinana isika malagasy dia maniry anana fiainana mirindra isika malagasy dia maniry anana fiainana manara-penitra isika malagasy dia maniry
hanana fiainana anjakan'ny fandriampahalemana. Isika malagasy dia samy mitaky fandrosoana. Isika malagasy dia samy mitaky fivoarana eo amin'ny fiainana andavanandro. Nefa indrisy fa vitsy ireo saha manapa-kevitra amin'ny toe-tsaina tongavana amin'izany. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe te hifidilohany nefa matahotra ny masony. Faniritsika malagasy ny ametraka ny fanjakana tandalana. Ary takena matetika ny hoe fangararana amin'izay atao. Ny hita dia mora ny mitaky amin'ny hafa, indrisy fa manahirana ny mampiatra an'izany ho an'ny tena. Dinio ane zany satria zavatra manafina ny marina, zatra manafina ny fahamarinana isika malagasy. De mifantany atsika ny hoe ampivoatra atsika malagasy ve zany. De hoy zay eto hoe ny tiana no atao sa ny tokony no atao, fihavanana sa fahamarinana. Mba ampitoetra azy amintsika tsirairay aby de zao. Ity misy tantara fandiniana tena kely ahafahantsika miepita amin'izany hoe fihavanana sa fahamarinana, mba ahafahantsika mandray tsara an'ilay foto-kevitra velabelarintsika. Ary ataontsika ento mody hitsenaina ny taona 424 ity. Indray andro tantara moa zany. Tafiaraka ianao sy ny namanao maletry. Moanjany filazantsika mazengaty, moanjany benao. Izy no nitondra fiara, ary ianao ny teo akilany. Nandalo tanàna ianareo amin'ny lalana zay ohatrany hoe voafetra ny hafanganam-pandeha ho 40 km/h. Ny abeny hafanganam-pandeha tsy tokony ohatran'izay. Nefa tsikaritra fa nandeha mafy ilay fiaranareo. Ary mihoatra lavitra n'le 40 km/h ny dianareo tamin'izay. Nampatsiahy azy ianao, o bako, fa tokony hitandrina anao, tokony andeha moramora anao. Kanefa nitohizany foana ny nataony. Tampoka teo nisy olona ny pitarabe, tsy tafidralona nareo, maty tsy tradrano ilay mpandeha tongotra. Ianao rery mivavolombelona tamin'ny toerana io, tamin'ny fotoana io. Nilaza ny mpisolo vavanareo, mpisolo vavan'le namanao moa zany. Tsy gadra izy raha toka milaza eo anatria amin'ny fitsarana ianao fa hoe nanadra soamatsara ny hafanganam-pandeha araka ny tokony izy ilay namanao. Ity ilay entomody mila valiny ho antsika mpiaino rehetra. Fanontaniana ho antsika mpiaino rehetra, inona no ataonao? Valiteny roa ihany ny safidiananao. Safidy voalohany de zao. Noho ny roam-pihavanana misy eo aminay dia anoana siaro azy aho, indrindra amin'ny mahampinamana, ka izay indrindra ndeha ho ataoko mba tsy higadra izy. Ray zay. Safidy faharoa de zao. Tsy mananjoanery ahy andanga ny namako, ka ndeha hiteny marina aho. Ninona fiatraikany eo amin'ny fifandraisanay sy izay mety ho toy ny finamananay. Anao ny safidy. Fa izay le entomody. Entomody hoentintsika rehetrarehetra. Entomody hitsenatsika ny taona 424. Firy amintsika malagasy ny samy joro noho ny fahamarinana, na dia hanimba ny fihavanana azy. Hoy ianao, sarotra zany ho anao anakapo. Dia niova niaraka tamin'izay ny fiarahamonina malagasy iny. Very ny tsikalakalam-pihavanana, nanjaka ny tsikalakalam-bola. Ndeha sika anao fampitahana amin'ny firenen-kafa, ahafahantsika mandiny tena amin'ity firenentsika ty, mba ahafahantsika mijery ny toerana misy atsika malagasy. Raha hijery ny statistika nantontanisan'ny firenen-kafa, nijery moa zahay, de ny anglisy aloha nijerevanay. Ny anglisy de zao ny teniny, le amin'ny antontanisa zany. Ny 900 vahoaka anglisy no vonona ny andainga, fa ny raiky amin'ny 700 vahoaka anglisy de miteny ny marina.
de jerevanay koa ny any Venezuela mitovitovy fombatsika malagasy io mba mitovitovy amintsika malagasy zany. Ny 8 isanjato amin'ny vahoaka Venezuela de vonona ny andainga fa ny 3 isanjato amin'ny vahoaka Venezuela de miteny marina. Indrisy moa fa tsy manana an'io antotanisa io tsika Madagasikara e. Ireo antotanisa ireo zany manambara ny fahasamihafan'ilay firenena. Hoy mpandinika fiarahamonina iray. Misy ny antsoina hoe fiarahamonina particulariste. Zay milaza hoe ahoana moa ny ahafahako matoky ny olona zay tsy miaro ny namany akaiky akory. Misy ny antsoina hoe fiarahamonina universaliste. Zay milaza hoe amin'ny fomba ahoana ny atokisako olona zay manao tsinitsinina ny lalàna sy ny fahamarinana ka miaro ny mpamon'olona. Eny, fa na de hoe namana azy. De averiko aminao foana le tomody. Sarotra amin'ny olona mpanao fihavanam-bola zany. Asa aminao manokana zay miaino io ana mitandregninaka izy io aiza ny misy anao aza menatra fa zao lazao aminao foana azambara aminakay ty ny ao amponao ao zay lay entomody anatsaratsika ny taona 420. Fa raha fijery antsika malagasy amin'ny ankapobeny dia ao anatin'ilay sokajy voalohany isika. Aleotsika very zavatra hafa toy zay animba fihavanana. Fa raha ny fahantrana, fa raha ny fahasairanana misy eto Madagasikara dia tokony hanova famindra isika mba hisiany fiarahamonina anjakan'ny fangararana, mba hisiany fiarahamonina hisiany fahamarinana, mba hialana amin'ny tsy maty manota. Io moa zany tena zavatra mavesa danja be eto amintsika. Lafy ny ratsy amin'ny fihavanana ny tena manimba sehatra maro eto amintsika ka mahatonga amin'ny firenentsika marefo amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Dia averiko tsahivina ny hoe raha ianao tamin'ny toeran'ny leranga aza ny toerana misy anao aza mandainga tsy teneninao aminaka zany fa tenenao aminao. Raha hitanao fa tsy mety aminao le izy manova raha ohatra ka zay ny tao an-tsainao. Raha hitanao fa zay tokony ho izy nieza mba handeha amin'ny lalam-pahatsarana, amin'ny lalam-pahamarinana satria dradradradraitsika foana io fahamarinana io, dradradradraitsika foana zany mangarara zany ambava fa tsy mety tanteraka. Ka zao fotoana satria epita taona isika dia andiny tena amin'ny lafiny ohatran'izay ka misy fijery ampitoviana amin'ny biby fa biby manam-panahy dia angalatsika lesona. Ireny aigle asa nahinareo reny aigle reny zany rehefa ampitoviana ny fahaelana hipetrahany fahavelomany dia mitovy tsisy valaka amin'olombelona eo amin'ny fitopolo mahery eo raha be indrindra. Fa ny aigle rehefa tonga ny 7 taonany ny aigle misafidy izy na izy manaiky ny hofaty na izy mbola hanolo ny lafim-piainany satria iny nitranga misy iny baikiny iny vavany iny zany efa tsy hafahany mihinana tso satria efa mifaingo noho ny alebeny satria efa feno 7 taona izy. Ny tongony le fandesiny mihaza iny efa lava be ny ony tsy hafahany mihaza tsony. Ny elatra ny efa mavesatra be satria efa be ny volony. Ny vatany efa mavesatra be satria efa matavy be izy. De mifanapaha-kevitra ataony aigle de zao miakatra any ambony tendrombohitra farany ambony any izy de any izy manao safidy anatin'ny 2 volana. Raha mbola te ho velona izy de apikapikany amin'ny vato iny baikiny iny mba ho simba ahafahany sakafo. Ongotany ny elany iny mba hamaivamaivana azy. Tsy mihinana izy anatin'ny 2 volana. Iny ny lavabe tsy hafahany mihaza iny kikisany amin'iny vato lampy iny
zany hoe manana finiavana iova ny aigle raha mbola te ho lava velona indrindra fa ianao sy za isika olombelona velona ambony ty tany ty tokony tongava saina de ho resiny aigle ave ianao hoe rehefa feniny 7 taona de tokony andiny tena fa nitranga misy de tena mampalahelo eo indrindra ny poirany adalàna amin'ny olombelona eo izy manao tsy fanaony sanatria mivavana diny lela mipoitra eo ny fanambadiany lahy sy ny lahy mipoitra eo ny fanambadiany vavy sy ny vavy eritrereto fa nany biby arale zany miha mitombo fahalalana miha mitombo fahendrena miha mitombo fomba fahatsaram-piainana fa isika olombelona zany lasa ohatrany sanatria mivava tena anaovako azafady ialako tsiny mafy be fa tena lasa ohatrany biby raha tsy mandiny tena ka manomboko zao zany tsy haiko na firy taona ianao mihaino ahy io na firy taona fa mba ezao taafina ny fomba ny aigle voromahery ozy tsika zany fomba nireny voromahery reny mba hahatonga azy ho lava velona fantany de areniny vakivakiny mihitsy vavany na de ho vaky raza ongotany ohatran'ireny mamoly akoho reny ny elany mba hintsana sy mihinana izy tsy misakafo ao anatin'ny ray volana mba haia de miverina tombony mitondra amin'ny fiainany vaovao izy ino olona lavabe tsy hafahany miaza iny kikisany amin'io vato lampy io fa zay aigle tsy mahavita an'izay de maty eo amin'ny 7 na 7 taona satria tsy manova fiainana izy ka za mino ohatra ny hoentiko fanatsarana ny tiako atongavana isika kosa nde tsy ho resiny aigle io anao mihaino anaka io taona vaovao entinao manova tena ento modiny ndresantsika teo entinao manova tena ka raha vitanao zay mitsika aminao 420 satria ny fandinia tena no mahatsara amin'ity fiainana iainantsika ty am'izao raha misy olona anankiray misy zavatra tsy mety ataony tsapany maro mihitsy fa tsy mety de miteny le olona manina mo tsy teneninao izy sanatria za tsy teny anazy ka zany hoe lasa napatahotra ny mifanitsy amin'ity fiainana iainantsika ty velao foana izy atsapa-tena fa za tsy teny azy mihitsy oranga tsy fananatra atsika zany satria nahoana anao le manitsy azy ndray no azon-draha raha zaza moa ziny de masaky mihitsy izy miteny anao mababako sa anao mamako za ialao za tsy mikonty anao mamamelona akay na zanaka nateraka anao ara izy tandrema tsara miteny aminazy fa hafahafa raha miboaka eo ka zany rehetrarehetra zany no anomezanay lanjany ty fandarana doria ty satria taloha zay fony mbola kelikely rehefa miady hevitra amin'ny zavatra anankiray tsy de fantatra fa mitadiny hoe fifandresen-dahatra de ny anankiray miteny mihitsy zaho ane la olo na eno radio mihitsy niteny an'izany raha ty bekalizy la olo dikan'izany mba manana ny lanjany manana ny asiny manana ny maizy azy le onjapeo ho atsika mpiaino zany ka raha manahirana anao ny mananatra manahirana anao ny manoro manahirana anao ny manitsy ny zanaka ny raitapo ny zandry ny zoky enina de ny ray aman-dreny dia izao mba tomo izy no motsika mba eno an'ity fandarana ty hoe de na tsy hiteny izy fa rehefa mandona anazy iny tsy maintsy tonga any aminy foana amin'ny feo miferitraretana andiny any tena ny hoe azere koa kabary iny fa le kolotsainatsika mihitsy nefa simba am'le fifananarana zay zany tena hitako olana be am'izao tena efa simba zany le kolotsaintsika ka ozy izy zay hoe tsy mitsahatra izay manatsara araka an'izay azonay atao
zay mahatonga nametraka n'ilay hoe mitalao aminareo mba andefaso SMS ny hoe tohizo fa mety na hoe atsarao fa tsy ampy. Zay zany mba angatahako mba ahafahako mandiny tena ny hoe mbola ampiana dozy misimisy raha ty fa koatrany mbola tsy ampy na hoe tohizana foana satria mety mba tsy hakivy am'le fanaovana azy. Fa ny zavatra misy de zao, io le fifanitsina, io le fifananarana de lasa kolotsaina ifandrafesana. Raha vao mananatra olona anankiray ianao ka tsy mitovy amin'le fotom-pisaina ny tenenanao azy, nareo koa fa tsy d'accord mianan-kendry mara. Monsieur Beloa iny raha jiaby ka raha hainy jiaby. Za tsy mila mikorana amin'iny. Zany no valin'le fananarana ifanaovanao am'le olona. Ka isika eto sanatria mivavana diny lela tsy ty fandarana ty no ifandrafesatsika. Ity tonga am'lay teny filamatra amin'ny fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mizanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato ngeza be zany. Fa hoanao ndray, hoanao zany raha ohatra ka mahatsapa fa misy tsy fahampiana, misy fahadisoana, misy fahadisoan-dalana, misy fahaverezana teo amin'ny fiainanao, enao ihany ny tsara manarina an'izay. Aza miandro olona, mora ohatra ka misy olona terem-panahy tafiteny aminao, aza raisina amin'ny lafy ratsiny, raiso amin'ny lafy tsarany. Araka ny tenitsika teo ny hoe tsy misy tsy ho faty ane rehefa mananaina koa, fa mamy zany maty namela soa. Inona raha le soa mba avelanao ho an'ny taranakao? Inona le soa avelanao ho an'ny ty firenenao ty? Mba efa nandinika an'izay ve ianao? Sa tonga am'le teny njatovo, za tsy mijery, za tsy mikonty, ino koa teko an'izany? Tsy zay le maharatsy an'le fiarahamonitsika, satria tsy tafiditra ao anatintsika le fahendrena, fa lasa ohatrany hoe zay tiako atao no ataoko fa tsy le tokony atao no ataoko. Ny loha-hevitra antsika moa de ny hoe fihavanana sa fahamarinana, de aminatin'izay misy miteny mihitsy ny hoe fa manino ma zaho tsy maintsy misafidy, haiko manambatra an'izany. Joya, tsy marina avako aby, satria efa nalalinay izy io araka an'le tantara teo. Iny tantara iny zany mba fomba anankiray ahafahantsika miankadre azy ao anatin'ilay fanontaniana ny hoe fihavanana sa fahamarinana. Satria fantatra fa matompo namana ne mpihavana, satria rehefa anao mpinamana ela be de efa namany havana zay. Fa ianao ve rehefa namanao izy de na tsy marina loloavinao foana, ary raha vo zay de zay io natonga antsika ohatran'izao io. Eto aho zany sanatria mivavana diny lela tsy manome tsiny olona zany, sanatriany zany. Tsy zay ny tanjon'ity fandarana ty, fa mba hifanitsy, mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena, satria le fahendrena no ezana ifampizarana araka an'ilay teny filamatra nindresahako anareo teo. Fa ianao anie am'izao hoe fotoana ifoazana tsy mitovy, ray mifo maraina be, ray toandro vo mifo, ray fialana ao an-trano tsy mitovy. Tanteraka nge le fomba fiteny hoe samy mandeha samy mitady, tsisy mihitsy tsony fifanorona, tsisy tsony le fanabeazana ao an-tokantrano. Ankinina mpanabe daholo ny fahatsaram-piainan'ny taranaka atsika. Aya vitany, anao to tsy manaoky anao to niteraka azy tsy nahavita. Fanjakana fa hitatsika izy raha ataon'io, fa le mpanabe sisa no miantsoroka an'ilay izy. De mba moramora ny fanaovana azy, azadiny fa ianao niteraka manana didy bebe kokoa noho ny mpanabe, miara-misala zany, mandra-pahatonga avan'ny fanjakana hoe tonga ny fahatakarany fa ilaina ny fanabeazana, ilaina ny fanatsaram-panabeazana, de mba misy karazana
etapa ozy mivaza afatsika mamindra manatsaratsara kokoa n'le fanabeazana fa am'izao ne de tena rakotra ny faharatsiana ny amin'ny fiarahamonina tena rakotra misy vary vaovao farany eniko alohan'ny idirako amin'ny studio vary zay efa tany amin'ny 2017 ny tsy azo naparitaka tsony noho ny fahasimbany 2023 koa ne misy tady izara koa tady anaparitaka anazy am zany hoe fanapozinana an'ity praitanindrazana misy nge zany fa ino moa zany andro zareo fa ho za hoe teny apitako satria ifarana ty taona ty de le teny entiko teo no hoe samy isika mba hikatsaka an'izany fahasambarana zany amin'iny taona vaovao io ary ny fahasambarana amin'ny fiainana io tsy tadiavina fa foronona ao anatitsika ao enao zao samy miara-mamorona azy ka rehefa soa rehefa tsara de sarao amin'ny zanaka-mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato